Fifaliana ry ava-malala no miaraka amintsika amin'ity ariva ity ary ny fahasoavan'ny tompo ao amintsika tsirairay avy ny fitahiny mba tsy ho tapaka ho amintsika ihany ko. Saokantsika Andriamanitra satria ho tanteraka ny sitrapony amin'ny alan'izao fandarana izao amin'ity androany ity ka dia manolotra ny arahaba ho antsika tsirairay avy ao anatin'izao fandarana izao ary ny faniriana aty am-piandohana dia ny mba iarahantsika eto tsy tapaka mihitsy ao anatin'izao programma izao hoentsika mbavaka izany hoentsika mbavaka ny mba ahafahantsika miara mitrandraka ny soratra masina eto momba ny amin'ny resaka vavaka izay tareny ato amin'ny ministerany vavaka izany. Ny loha hevitra moa zany diniantsika mandritra ny herinandro de hoe mivavaka ao amin'ny fanahy, mivavaka ao amin'ny fanahy. Milohan'ny iresantsika ny zavatra rehetra sy anomboantsika dia andeha hivavaka isika ka ny amin'ny toerana izay misy anao any dia manasanao mba hanondrika ny loha anakipo-maso ary raha afaka azonao atao moa ny mandoalika dia azonao tanterahana izany any atokantrano eny ambony fiarakodia eny amin'ny toeram-piasana raha mbola misy miasa am'izao fotoana izao any amin'ny toerana izay misy anao any dia manasanao mba hivavaka ny amin'izay andesika hivavaka. Tomban'Andriamanitra izay tsara indrindran-danitro rahainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo misaotra anao zay satria nomenao ty fotoana ity hariva ity mba hahafahanay indray mijery ny amin'ny voalazan'ny teninao sy ny amin'ny sitraponao mba hahafahanay mahafantatra ny amin'ny atao hoe mivavaka eto androany. Taka mpianatra izay nangataka ny mba ampianarina mivavaka fa iny dia tianay koa amin'ny alalan'izao fotoana izao zao fandarana izao ny mba azonay lesona ny amin'ny atao hoe fivavahana. Mideranao zay noho ny fitahinao mankasitraka ary mankalaza noho ny fiarovanao anay tsirairay avy de misaotra tompo ao satria Andriamanitra tsara ianao ary Andriamanitra mahery, Andriamanitra be fitiavana miantra, Andriamanitra mitsinjo mijery ary Andriamanitra zay manao ny tsara ho an'izay mazoto mitady anao ka dia misaotra satria tahino amin'ny fomba manokana ireto mpiaino, ireto mpanaraka, ny tokantrano zay mampandroso am'izao fotoana izao aroka ny fiadananao tompo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo no tanterahanao anatin'izany tokantrano izany. Raha anomboka izao fandarana izao ary izay dia mino sy matoky fa ombanay hatrany ianao ary ny faniriana ty am-piandohana de mba tsy ho tapaka mihitsy ny fiarahana eto ary tombo ary ireo anatrika izany aoka ny fanahinao masina no hiasa aminay tsirairay avy ka andraisanay amin'ny mpanahy izao zava-panahy tanteraka izao. Irina sy angatana no ny amin'ny anaranao zany Jesosy tompo ty. Amen. Eny ny ava-malala loha hevitra mandrisy ny herinandro araka andraisana teo de mivavaka ao amin'ny fanahy, mivavaka ao amin'ny fanahy. Ary isika de malala fa ny fanahy masina no tianao resahana eto, ny fanahy masina zay Andriamanitra ihany koa mivavaka ao amin'ny fanahy. Zany hoe misy koa zany mivavaka tsy ao amin'ny fanahy, misy mivavaka tsy ao amin'Andriamanitra. Raha misy mivavaka ao amin'Andriamanitra de misy zany mivavaka tsy ao amin'Andriamanitra ka no resantsika androany satria ny baiboly no hotrandrahantsika ny amin'ny resaka vavaka izay dia mazava ho azy zany fa lay vavaka ao amin'ny fanahy araka an'Andriamanitra izany araka ny tenin'ny voalaza ao amin'ny filazantsarany Jaona manao hoe Andriamanitra de fanahy ary zay mivavaka aminy de mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Zay ny voalaza ao amin'ny Jaona toko 4 ry ava-malala ary izay no resantsika amin'ity androany ity mivavaka ao amin'ny fanahy. Ny loha hevitra na ny lohateny androany izay rahantsika eto manindra minitra vitsy de hoe ny vavaka na ny fivavahana. Ahoana moa no amaritana nyty atao hoe vavaka ity na ity fivavahana ity? Samana famaritany izany ary na ianao mijery io ary ianao miaino io dia manana ny amaritanao izany atao hoe vavaka izany ihany koa. Fa misy tsongaina satria toa hita ho
tsy hoe tsara na fiaino fa hita hoe mahalaza zavatra betsaka momba ny vavaka de ho resantsika ny lehilahy anankiray izay nanambara izany ao amin'ny dictionnaire encyclopédie anankiray dia miresaka fa ny vavaka dia fantatra amin'ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra na amin'ny fanahy akely io aifa kely ny vavaka dia fantatra amin'ny fifandraisan'ny olona amin'ny Andriamanitra na amin'ny fanahy ny akamaroan'ny tomkom-pinoana no mihevitra fa ny vavaka na ny fivavahana dia ilaina amin'ny fiainan'ny olombelona ilaina amin'ny maha olombelona ry havana ohatra malaza zava-petraka izany zavatra izany teny izany satria tena le iainantsika mihitsy ilay voalaza eto ny vavaka dia fantatra amin'ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra na amin'ny fanahy iza tokoa moa tsy mivavaka mivavaka daholy na tomkom-pinoana rehetra misy eto amin'ity tany ity enina dia mpanompo sampy enina dia ny tsy mpino aza dia mivavaka avokoa asa raha manao ratsy ve rehefa tsy tsatra ny zavatra ataony izay mety anefan'ny enina tratra mety hisotra koa izy fa tsy fantatra iza no hisaorany fa hoatsika kristianina de mazava ho azy fa miaina mivavaka isika zany hoe ilay olona izany na ny atoko-pinoana na ny na finoana kristiana na finoana hafa zay misy karazany eto amin'ity tany ity eny hatramin'ny mpanompo sampy finoana koa zany atoko-pinoana koa zany ny tsy mivavaka ny mety mivavaka amin'ny ratsy de zao maneho fa mila miankina amin'Andriamanitra izy izay maha olombelona azy ary izay maha olombelona atsika mahatsapa isika zay mahazavaboary tsy mitovy amintsika amin'ny zavaboary hafa mahatsapa fa mila manana ery hafa anankiray iankinana hiaro atsika mety hiaro amin'ny ratsy io mety hampahomby atsika io ary zavatra misy izany azo inona izany matoa ampiaritsika fa tsy adala akory isika amin'ny vavaka ary voalaza nyity soratra masina ity ko ny amin'izany vavaka izany ny teolojiana anankiray atao hoe Ellen White eo amin'ny boky nosoratany ny tena sambarana pejy 700 de miresaka fa ny vavaka de famborana amin'ny fo amin'Andriamanitra toy ny amin'ny sakaiza tiana indrindra izay ny vavaka famborana amin'ny fo amin'Andriamanitra toy ny amin'ny sakaiza tiana indrindra ry havana mipetraka fanontaniana hoe manahoana re ny fifampiresahandreo mpifankatia eny mbola tsy eo anatin'ny tokantrano fa le mbola miarakaraka eny toatrany tsy andry ery izy ionana iresahana mifandefa SMS mifandefa miresaka amin'ny messenger sy ny sisa WhatsApp sy ny sisa fampitelefona rehefa tsy miona rehefa miona de toa mandalo ny ora sy ny minitra mifampiresaka mifanambara ny zavatra zay tiana ho resahana rehetra ary zay ny tiana ho resahana eto izay ny tianyty vehivavy teolojiana ity hoe ambara hoe famborana ny fo amin'Andriamanitra toy ny amin'ny sakaiza tiana indrindra tahaka izay atao amin'ny olona tiana indrindra zay zany hoe miresahana ny zavatra rehetra na de olona ndraindray mbola tsy fantatra hoe hiaraka aminao tanteraka ve de amborana izany maika moa fa Andriamanitra zay tsy mandao atsika famborana ny fo amin'Andriamanitra izay natao hoe vavaka ary ilaitsika izany mila hiainatsika izany zany hoe tsy misy afinafina mihitsy zany ny amin'izay firesahana amin'Andriamanitra ny amin'ny atao hoe ao am-ponao izany ary io tsisy fiatsaram-belatsy tsy misy hoe hafa ny tenenin'ny vava de hafa ny ao am-po satria Andriamanitra de mamaky ny ao am-pontsika mahita tahaka ny boky mivelatra zay ty atanako ity zay rehetra ao anatin'ny fotsika mamaky ny ao ka tsy tokony isy
iatsakana velatsia zany amin'ny samy olombelona no mety izy zay hoe tsy tena milaza marina loatra ary zay voalazany davida ao amin'ny salamo 7:1 dia izao no ambarany aoka ny tenin'ny vavako sy ny fisainany foko samy akasitrahana eo masinao Jehova vatolampoko sy mpanavitra ahy aoka ny tenin'ny vavako sy ny fisainany foko samy akasitrahana eo masinao Jehova vatolampoko sy mpanavitra zany hoe raha resahana izany zavatra izany dia izao no azo resahana ry havana Andriamanitra izany de izao Andriamanitra dia araka rehefa resahana teo de mahafantatra ny ao am-potsika sy ny ao an-tsaitsika ary mahalala ny hevitsika ihany koa io Andriamanitra io ary arakarak' izay no iresahantsika aminy raha fantatrao zany hoe Andriamanitra mahay mamaky ny ao am-ponao io Andriamanitra io dia hitovy ny zavatra teneninao sy ny zavatra ao anatinao miafina lalinao zany hoe zay vao am-ponao ihany zany no resahanao amin'Andriamanitra matoa ny laza ty hoe Andriamanitra mahalala ny ao am-pon'ny olona dia efa voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra ne izany ny tenin'Andriamanitra dia miresaka fa ao Matio ao de hoy izy hoe ty fireneny ty manaja amin'olona fa ny fony lavitra ka izay le tiany Davida ho resahany eto mba tsy hisy hafa mihitsy izany ny fisainany foa sy ny fieritreretan'ny saina zany sy ny avoakany vava atany hoe zavatra sarotra ihany izany ary zavatra tsy tokony ho ataotsika satria miatsara velatsia raha tian'Andriamanitra ko ankehitriny zany de izao andetsika anao tahaka ny Davida iresaka hoe ny vavako ny tenin'ny vavako ny tenin'ny molotro sy ny fisainany foko de miaraka ary akasitran'Andriamanitra avokoa izany ry havana izany no vavaka tokony atao izany no resaka tokony atao amin'ny sakaiza tiana izany no famaritana ny atao hoe vavaka zao ny voalaza ao amin'ny boky anankiray ny tena sambarana ihany ento eo amin'ny mandrakariva eto eo amin'ny lohan'Andriamanitra mandrakariva ny ilainao ny fifalianao ny fahorianao ny fanahinao ny tahotrao tsy ahasasatra an'Andriamanitra na havalaka azy ny anaovanao izany ry havana ireo ngeny mamaritra ny fiainantsika fifaliana fahoriana fanahina tahotra zay ny fiainantsika izay vo tamin'ny talata teo zao de nisy mpiara-miasa zay maty na amin'ny 12 maty tao midosy ary ny zavatra nafinaritra de zao eo am-pandolehana izy no tapitra ny aina zany hoe teo am-pivavahana izany fahoriana zany ho an'ny fianakaviana fahoriana zany ho an'ny havana akaika kanefa na izany ara de zao izay indrindra no tokony voamaika anatonatsika an'Andriamanitra entina eo amin'Andriamanitra zay ilayntsika rehetra zavatra mampalahelo indray de rehefa mandeha ny fiainatsika rehefa mahazo vavaka valombavaka isika rehefa atao tsy misy manahirana tsy misy olana de adino Andriamanitra ary ndraindray latsa-danja noho ny fangatahana ny fisaorana zay ataotsika amin'ny vavaka ry havana na resahanao impirimpiry ara ny olanao angatahana amin'Andriamanitra foana dia tsy ahasasatra an'Andriamanitra tsy havalaka azy ny anaovanao izany Andriamanitra de maharompo amintsika ary miaino antsika mandrakariva manoloana ireo olana zay mahazo antsika ry havana ento ao aminy izany
ento eo amin'ny Kristy izay rehetra manahirana anao. Isika olombelona no mety miaino indroa de leo rehefa hitarainana sy resana ny amin'ny zavatra mampahory antsika fa Andriamanitra kosa de tsy mba valaka na reraka na leo miaino atsika. Ny fony fian'ny fitiavana hoy ihany ny voalazan'ny boky de mangoraka noho ny fahoritsika enina dia ny fitantaratsika an'ireny asa ilain'Andriamanitra ianao miresaka asa mana hoe Andriamanitra mahafantatra momba, Andriamanitra miaino, Andriamanitra mahita ka tsy fata ve zay atao amiko. Ny fomba mangoraka sy fian'ny fitiavana noho ny fahoritsika dia miaino ny fitarainantsika riavana, miaino atsika eo Andriamanitra io. Dia izao no voalazan'ny mpanao salamo ao amin'ny Davida ao amin'ny salamo 115. Entiko eo anatrehako mandrakariva Jehova, ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehova, azafady. Fa eo akavanako izy ka tsy angozoozo aho. Eo anatrehan'ny olana sy zavatra trehanao zany de zao apetrao eo anatrehanao mandrakariva Jehova. Apetrao anatrehanao mandrakariva Jehova. Ary zay le no resahantsika teo hoe eto mandrakariva eo anoloan'i Jehova ny zavatra ilainao riavana. Toy ihany ny vaky teny zay voalaza ao amin'ny pejy 411 ao amin'ny boky io ihany. Ento eo amin'ny zavatra rehetra manahirana ny saina, tsy misy loza mahazo, tsy misy tebiteby mampijaly ny fanahy, tsy misy fifaliana mahamiramirana, tsy misy fivavahana marina navoaky ny vava zay tsy voadiniky ny raitsika zay any an-danitra riavana, na tsy nanaitra azy niaraka tamin'izay. Eto anatrehan'Andriamanitra izany rehetra izany. Ary rehefa apetraka amin'Andriamanitra de apetraka eo aminy tokoa. Rehefa hoentiny eo aminy de atao eo aminy tokoa. Aoka izany ho atsika kristianina mivavaka, mba tsy hisy ny olona izay mety trotraky ny fahadisom-panantenana, trotraky ny ara-tsaina, mety sanatria hoe lasa misy fiatraikany eo amin'ny ara-tsaina ka lasa veritsaina sy lasa adala ve vokatry ny fahasahiranana eo amin'ny saina, mety ho tapaka lalan-draha ve, mety ndosy ny fahafatesana ve, riavana. Andriamanitra dia afaka hitondra ny enta-mavesantsika, apetrao aminy ny zavatra rehetra, satria tsy misy loza mahazo miatra atsika na de kely indrindra amin'ny zanany aza. Tsy misy tebiteby mampijaly amin'ny fanahy, tsy misy fifaliana mahamiramira naraka voaresaka hiteo ary tsy misy fivavahana zay nalaoko mivava zay tsy voadiniky ny raitsika zay any an-danitra na tsy nanaitra azy niaraka tamin'izay riavana. Aza mieritreritra hoe zany ve de ho angatahako amin'Andriamanitra, fa angatao amin'Andriamanitra za, asehoy amin'ny fiainanao rehetra, aseho fa miankina amin'Andriamanitra ianao. Izay maha olombelona atsika, izay maha olombelona misy saina, olombelona manana fihetseham-po, olombelona mahatakatra fa misy pahary izao rehetra izao. Izay no mahazava-boary manokana anao, ampiaro zany tombotsoa lehibe izany. Izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera voalohany 5:5 sy 7. Koa am'izany manetre tena eo ambany tanamaherin'Andriamanitra mba hanandratany ianao amin'ny fotoanandro. Ary apetrao amin'ny fanahinao rehetra fa izy no iay anareo riavana. Izay no teny zay fampahirezana omena atsika ny vavaka ne io e. Apetrao amin'ny fanahinareo rehetra fa izy no miay anareo. Hoentitsika aiza indray ary io olantsika io, hoentitsika indray aiza indray ary ao amin'ny vavaka. Efa voambara teo fa ny vavaka dia resaka atao amin'Andriamanitra toy ny amin'ny sakaiza tiana indrindra, famborana ny eo-po amin'Andriamanitra toy ny amin'ny sakaiza tiana indrindra. Ary ny tenin'Andriamanitra ary moa zany araka voalazan'ny Davida de hoe loary eo anatrehany ny fonareo. Andriamanitra no aro atsika riavana. Mila loaritsika eo anatrehantsika ny zavatra rehetra eo anatrehan'Andriamanitra,
ny zavatra rehetra satria andriamanitra noaro sy ero atsika izy no afaka mamonjy atsika ny dikan'izany ry havana izy zany tokony ivavahantsika mazava ho azy araka izany ilay andriamanitra raintsika zany an-danitra io no mpamonjy atsika io no afaka miaro atsika io no afaka mamelona io no afaka miaro atsika ny amin'ny arety mandringana sy ny loza rehetra zao ny voalazan' jesosy araky ny voarakitra ao amin'ny filazantsara ny jaona toko faefatra dinny fahatelo am'roapolo sy ny efatra am'roapolo fa avy ny andro sady tonga kehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka am'ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa ny fanahy koa fa ny iray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany andriamanitra de fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana izay no atao safidianantsika mivavaka ao am'fanahy mivavaka ao am'fanahy satria ty tenin' jesosy ity no fotoran'zany resaka sy loha hevitra izany ary manodidina an'izay no resahantsika momba nyity vavaka ity mivavaka amin'ny alalan'i jesosy mivavaka amin'ny alalan'i jesosy zay voalazany apôstôly paoly amin'ny kolosiana toko fahatelo andiny fafito ambe folo manao hoe ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i jesosy tompo izany ka misoran'andriamanitra amin'ny alalan'i kristy ny isorana amin'ny alalan'i kristy no zavatra rehetra ary mivavaka amin'ny anaran'i jesosy isika zay no amarana antsika mivavaka matetika amin'ny hoe amin'ny anaran'i jesosy amen ry havana amin'ny alalan'i jesosy no anaovantsika ny vavaka ary mazotoa mivavaka fa andriamanitra miaino vavaka mitsinjo atsika ary miaino ny fitarainantsika izay ny voalaza ao amin'ny salamo efatra am'telopolo andininy fa dimy ambe folo manao hoe ny mason'i jehova dia mitsinjo ny marina ary ny sofo miaino ny fitarainany ry havana fa anao fotoanantsika androany ary nirariana de izao mba atadiavanao sy atsapahanao an'izay fa maritana ny atao hoe vavaka izay de hoe resaka atao amin'andriamanitra famborana ny fo amin'andriamanitra toy ny amin'ny sakaiza tiana indrindra davida moa dia nyteny hoe mandoatra ny eo am-po eo anatrehan'andriamanitra izay tenena fomba fiteny am'izao fotoana izao hoe mamoraka ny eo am-po amin'andriamanitra ary mila mivavaka amin'andriamanitra isika mametraka zavatra rehetra eo amin'andriamanitra izay mpamaly vavaka ry havana aza misy afenina fa resao aminy de matoki azy fa mamaly ny vavaka zay ataontsika andriamanitra ary aoka mba hanaraka ny sitrapona fa masony de mitsinjo zay marina sy manaraka ny sitrapony ary ny sofiny miaino ny fitarainany salamo efatra am'telopolo andiny fa dimy ambe folo zay avy vakitsika teo aliko am'ty ariva ity de zao anao fanandramana ianao ary anao fanandramana mihoatra zay tamin'ny lasa rehetra na am'izany hoe mivavaka miresaka amin'andriamanitra tsy misy zavatra afina afenina tsy mety tsara velatreritra eo anatrehan'andriamanitra fa mitantara aminy a tahaka ny fitantarana amin'ny olo-tiana amin'ny vady a ny zavatra rehetra zay manjoa andriamanitra ny tahtsika ary mirary atsika mba homban'ny fahasoavany sy ny fiarovany am'ty ariva ity raha andiny alina ka tafafondray a raha maraina andesika hamarana izao fotoana izao a amin'ny alalan'ny vavaka tompany amanitra eo misotranao satria andriamanitra mahery ianao andriamanitra izay manao zay atsapanay fa misy ianao andriamanitra izay manana sofina maheno andriamanitra izay manana maso mahita mitsinjo ny fiainanay andriamanitra izay tompon'ny fisainana sy tompon'ny fahalalana rehetra mahalala ny hevitra heverana anay andriamanitra izay tompon'ny hery rehetra ary afaka miaro anay manona ny loza sy ireo asa ny ratsy rehetra andriamanitra izay tsy voafetra ny fotoana sy ny toerana andriamanitra izay
afaka mahitanay amin'ny toerana misy anay rehetra naizanaiza izany misy sotranao satria nomenao ny teninao tamin'ity androany ity nomenao ny amin'ny fomba ifandraisana aminao ny amin'ny fomba izay anehoanao aminao ny momba anay tsirairay avy nomenao fa ianao dia vonona ny iaino ny amaly raha toka mametraka ny etaetanay ny fanirinay eo amin'ny seza fiandriananao zahay misaotra tompo misaotra andriamanitra ray eo misaotra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy satria andriamanitra tsara ianao mampianaranay ivavaka ary aoka ny fanahanao masina ny hitarika anay mba hanao vavaka sy fivavahana ao aminy izahay mba ho voataona eo aminao izany satria izy tokoa mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona eo anatrehanao dia ombanay amin'ity alina ity ary aoka mba hotahinao amin'ny fomba manokana ny tsirairay avy ho tanteraka ny teninao fa ny izay matahotra anao dia isy anjely marobe hitompy manodidina ny toerana aoka tokony amin'izany izahay ary rasanatriaka ka hafa ny araky ny eritreretinay fomba hitondranao dia tsy ala aminao zay Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy no anirina izany vavaka izany ary misaotra no ny amin'ny anaran'ny tompo ihany sy amin'ny alalany amen. Saotran'Andriamanitra tsika riavana sy vita soamantsara indray ny androany ary notahin'Andriamanitra tamin'ny fomba manokana tsika ka afaka ny zotra soamantsara ny fanarahantsika izany tany amin'ny toerana maro samihafa anioarina dia mba tsy nisy ny fahasaponana teo amin'ny herinaratra sy ny sisa rehetra dia manome fotoanantsika raha ampitso indray amin'ny ora toy izao mba ahafahantsika jery indray ary mitrandraka ny amin'ny ty atao hoe fivavahana izay tanterahantsika ity kanefa mialohan'ny isarantsika dia tsara ihany ny mijery ny amin'ny hoe inona aloha hevitra resantsika rapitso dia hoe Andriamanitra mihaino vavaka izay no jerentsika rampitso Andriamanitra mihaino vavaka inona avy no anatin'izay sy ny tontolo manodidina an'izay manasanao ary mba ho tonga indray rapitso ary ho tonga amin'ny fameza fotoanantsika moa zany rendez-vous atsika dia ho tahin'Andriamanitra amin'ny fomba manokana ianao mirarosoa atsika tompoko tafany mandry